Dia boka faliana ny fo mifankahita isika ry havana malala na ao anatin'ny elanelana aza mifampiaino ihany koa na dia ao anatin'ny fepitoana izay tsy ampozina aza. Ny tenako izay ao ato anatin'ny trano fitenenana mampita izany hafatra izany dia feno firarintsoa fiarabana feno firarintsoa antsika mandrakariva ho toa amintsika ane ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitahiana rehetra ka dia azo antoka fa ilay Andriamanitra manan-karem-pahasoavana no hitety ny tokantrano tsiraray avy izara fitahiana izara fambiazana ho an'ny tsiraray avy. Iaraka hivavaka isika. Velom-pisaorana anao ny fonay ry Andriamanitra tomponay izay tsara indrindra any an-danitro satria nomenao fepitoana manokana, fepitoana miavaka ka dia vorolanina eto izahay iaino ny hafatra avy aminao ho toy ny tsiry mahavelona ny ao anatin'ny fonay, ampatanjaka anay, ahatonga anay hanana toetra ho toy ny toetra ny olona voavonjy mihitsy aza. Amin'ity androany ity dia velom-pisaorana izay manantitrantitra ny fankasitrahana feno mba ho toy ny anitra mamerovero ane izany fankasitrahana sandratra izany. Amin'ity androany ity ary dia hiaino ny teninao izahay, sokafo ny fonay, sokafo ny sainay mba ho toy ny sakafo mahaliana, mahavelona ny teny izay horenesinay amin'izao fotoana izao ka dia azo antoka fa hitoetra ao am-ponay mandritry ny fiainana rehetra amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Mpianatra matory io no resantsika amin'ity androany ity ry havana malala. Mpianatra matory, mpivavaka matory, mpivavaka izay mivavaka amin'Andriamanitra angamba tsy mahagaga ary tsy androany isika no mahita sy mandre fa ao anatin'ny fiangonana dia misy olona maromaro mbola ao anatin'ny torimaso. Tamin'ny fotoana anankiray iza nahatsikaiky tamin'izay fotoana izay eo am-pitoriana teny ny mpitoroteny tamin'izay fotoana izay ilay pasteur dia reniko ny torimaso ity ilay antitra ity dia mba manana faniriana ihany, tsy dia hoe antitra manahoana moa fa amin'ny fahalehibiazany dia ohatrany hoe efa nahazoazo taona ihany fa rehefa natory izy dia onty eo akaikiny hoe tairo io, tairo fa sao dia afa baraka io fa manomboka miesona. Ary magaga ihany koa fa misy karazana esona maromaro izay ataon'ny olombelona rehefa matory. Fa itena ataon'ity rangahy ity dia le mitrerona be reny manomboka mitrerona, manomboka moramora aloha dia manomboka mafimafy dia nitairiny olona teo akaiky. Ary rehefa nitairiny olona teo akaiky dia taitra izy avy any. Ary dia ny eo anilany indray ny teny manao hoe ianao nge dado, ianao ihany mbola tsy nisaotra ange hatramin'izao e. Ny olona rehetra efa nisaotra amin'ny pastera daholo, ianao rehetra mbola tsy nisaotra. Tonga dia nitsangana izy ry havana malala, nitsangana tao anatin'ny torimaso. Ary dia niteny ampahibe maso, nanapaka ny teny mpitandrina tamin'izay fotoana izay manao hoe pastero, misaotra anao. Gaga ny olona rehetra, misaotra momba ninona moa? Dia nanontany ny mpitandrina manao hoe misaotra ninona moa zany ry ray aman-dreny? Dia nanontany teo akaikiny izy manao hoe inona moa nisaorana amin'ny pastera tokoa moa fa tsy fantatro. Dia ny teo akaikiny hoe asanao? Ianao no te hisaotra fa tsy fantatro hoe ry havana malala. Ny torimaso dia mitarika amin'ny fahafahambaraka. Indrindra moa fa ny amin'ny te hoe miaraka amin'Andriamanitra ity. Ry havana malala, iresaka hoe membre matory na hoe iresaka mpivavaka matory isika. Iresaka ihany koa ny amin'ny hoe kristianina matory isika na dia ao an-tranon'Andriamanitra aza dia misy an'ity torimaso ity. Ao amin'ny Matthieu 20 ka ny 10 dia misy vakiteny anankiray izay matetika lalovo antsika izy io amin'ny toe-javatra rehetra fa i Jesosy mihitsy no naneo ny fanambarany sy tao am-pony ny amin'ny toe-javatra mitranga.
ao amin'ny Matthieu 20 fa 70 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary nankeo amin'ny mpianatra izy ka nahita azy natory, ka hoy izy tamin'i Petera, hay tsy mahazaka ny miaro tory amiko na dia ho rairay aza ianareo. Ry havana malala, mampiota-kotaka ny toe-javatra mitranga. Ilay Jesosy tompon'ny fahamarinana, ilay tompon'ny hery, tompon'ny fahefana, ilay Jesosy manana ny fahombiazana rehetra no mba naniry niaraka hitondra hambavaka ny fiainany. Ary reto mpianatra izay nanaradia azy no tiany mba hiaraka hivavaka aminy. Nanaiky ihany le mpianatra tamin'ny voalohany, ndre amin'ny maha-olombelona moa dia manana faniriana. Ary misy aza moa fiteny anankiray manao hoe fanahy mety ihany fa nofo tsy manan-kery. Fa i Jesosy no mitarika tamin'ity fotoana ity. Ry havana malala, ahoana no tsy hanandramantsika niaraka hivelona amin'i Jesosy Kristy? Ary lohabava i Jesosy rehefa nisy an'izany fotoana anankiray mba naniriny hoe Petero, ry Jaona, Jakobo, andao mba hiaraka hivavaka isika. Misy zavatra anankiray izay mangidy indrindra eo amin'ny fiainako, izay tsy maintsy hiaretako. Ilay Andriamanitra rainy ambony, io no raintsika. Izaho ilay rahalahinareo, Jesosy Kristy ilay rahalahintsika, no mba manana fanirinany hiaraka hitondra ambavaka ry havana malala. Kanefa tamin'izay fotoana izay indrindra dia nanaiky ny mpianatra. Dify kely Jesosy satria somary mitokana kely ty lavidavitra iry Jesosy, mitondra ambavaka ny fiainany ihany koa. Dia indro faharendremana ny mpianatra. Ary dia natory. Iza no efa natory tao am-piangonana ry havana malala? Tsy mahazaka mivavaka. Kanefa rehefa mijery ny horonan-tsary amin'ny alalan'ny televiziona, dia maharitra na dia firy minitra na dia adiny firy aza eo amin'izany toerana izany. Iza no efa mijery baolina eo amin'ny alalan'ny televiziona ihany koa, mandritra ny firy minitra no lanitsika eo amin'izany sehatra izany. Iza no efa nilalao ka nantoromaso aza lasa. Fa rehefa miresaka amin'Andriamanitra ry fiangonana malala, dia mampalahelo an'Andriamanitra ny toe-javatra. Io fotoana anankiray izay mba hamatsian'Andriamanitra ny hery sy ny fahefana ho anao, no mahatonga anao miravoravo tanana ka dia indro fa tonga ny torimaso. Inona moa ny atao hoe torimaso ry havana malala? Ny torimaso dia izao, faharendremana mibosesika izay manembatsembana ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary magaga fa rehefa tojo an'izany isika, dia tonga ny tsy fifantohana eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Andege mba eritreretina ny hoe ao anatin'ny fotoana anankiray izay mahaliana anao indrindra, dia mifantoka isika na dia adiny ray na adiny roa na adiny telo. Misy aza ireny mpanao asa ilana fifantohana ireny, na dia tapakandro aza dia mifantoka mandrakariva. Fa ny miaraka amin'Andriamanitra toa zara fahavita. Ry havana malala amin'ny ety androany ety, mampalahelo an'Andriamanitra ny tsy firehana, mampalahelo an'Andriamanitra ny tsy fahazotoana, mampalahelo an'Andriamanitra ny tsy fahazahoana aina miaraka amin'Andriamanitra. Te hanome fahefana Andriamanitra, te hanome hery Andriamanitra, kanefa tsy vonona isika. Impiry moa isika no efa nangataka tamin'Andriamanitra hoe mangataka ny fanahinao Andriamanitra, mangataka ny ranon'orana farany Andriamanitra, mangataka ny lanja ny fanahy masina ho tonga amin'ny fahafenony ao anatin'ny fiainanay Andriamanitra, kanefa tsy vonona isika. Tamin'ity herinandro ity isika teo amin'ireo lahateny izay nataon'ny fanesesy teo am-boalohany,
dia nahitana mihitsy fa tsy tena mipetaka amin'Andriamanitra isika ry havana malala. Anarany fotsiny zany hoe kristianina zany fa tsy tena zanak'Andriamanitra isika. Anarany fotsiny tony hoe izany ka vahoaka an'Andriamanitra fa tsy zany isika ry havana malala. Amin'ny vanim-potoana ankehitriny io indrindra no tian'Andriamanitra ampitoerana fahazanany isika. Mifidiana dia n'izao aoka ho maro toerana isika manomboka androany. Fa ninoninona endrika izay ampivily antsika amin'ny tsy fifantohana eo anatrehan'Andriamanitra dia tokony hanana faharesen-dahatra isika hanohitra ny zavatra tsy mety rehetra. Zanak'Andriamanitra izao sy ianao, ary tian'Andriamanitra ho fenoina amin'ny fahasoavany mandritra ny vanim-potoana rehetra. Ary io no resahany amin'ny 1:7 dia izao no fanambarany ao amin'ny Matio 9:1-1:7. Ity no fanambarany ry havana malala. Miaretatory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Miaretatory havana malala. Rehefa tonga ny fotoana anankiray izay hanaovana halimbavaka mba hifantohana amin'Andriamanitra, hampifantoka antsika amin'Andriamanitra. Io mantsy ny fotoana anankiray hamelana ny eritreritra rehetra mihitsy fa hifantoka amin'Andriamanitra manomboka androany. Nisy fotoana anankiray izay efa nolaniko tamin'ny alalan'ny halimbavaka manokana. Izaho rery amin'ny toerana mangina, ny alana ny fandriana, ny alana ny body fotsy, ary dia eny ambonin'ny terasy no nanao halimbavaka manokana mba te hifandray amin'Andriamanitra. Ny atsika mamanala ary ny alina mamirifiry, ny kintana sy ny volana no endro sy mampisampy. Ary io no fanantenako fa mahita i Andriamanitra. Tamin'izay fotoana izay dia misy faharesen-dahatra tsy ambara, tsy azo ampitaina fa ny vavaka nasandratra tamin'izay fotoana izay dia toa miresaka amiko mihitsy Andriamanitra, miteny manao hoe indro zao momba anao mandrakariva. Aza matahotra fa indro aho e, ity aho e. Nahatra fotoana lavalava ny arahako taminy. Ary rehefa azoko antoka fa niaraka tamiko Andriamanitra, zay vao nanatona ny fandriana, nirotsaka ao anaty body fotsy, vao natrehiko ny torimaso. Toy ny nataon'i Jakoba ihany koa ry havana malala. Angamba hoe mety misy zavatra bafy mihitsy angamba zay tsy maintsy atrehina vao mahavita an'izany isika. Fa tian'Andriamanitra dia n'izao ampiomana ny fontsika sy ny saintsika, fa sakaizan'Andriamanitra ry havana malala. Tian'Andriamanitra mihitsy ny afohy tena ka hiaro tory tanteraka amin'ny fiarana amin'Andriamanitra. Tsy hoe fahotana akory ny torimaso, tsy zany ny tianambara. Fa izao andeha ho resena ny torimaso, ho resena ny fanembatsembanana, alefa ny vatana maha-olombelona, ny amin'ny tsy fifantohana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa raha izany isika dia andresy ry havana malala, andresy ny zanak'Andriamanitra. Tsy hoe ela dia ho avy Jesosy Kristy ary ny toe-javatra amin'ny vaninandro ankehitriny dia somary mampiotakotaka. Anahoana ny hafarana izy ity? Ny fiainana miamitotongana ary ny fahamasahan'ny fiainana maha-olombelona eo amin'ny fanaran'Andriamanitra miamitotongana koa ry havana malala. Iza sisa no ahajoro amin'ny fanaran'Andriamanitra amin'ny vaninandro ankehitriny? Ry havana malala, nomen'Andriamanitra hery isika, tsy maintsy andresy isika. Ary amin'ny alalan'izany no tsy maintsy anekentsika fa izany fahasoavana izany dia omena ho ahy, omena ho anao ihany koa. Amin'ity androany ity dia teny tsotra no omen'Andriamanitra, miaretatory sy mivavaha mba tsy hidirana amin'ny fakapanahy. Matoa isika solafaka amin'ny fakapanahy isaky ny indray mandingana dia tsy ampy ny firaisampo amin'Andriamanitra. Tsy ampy vavaka isika. Andeha atao matevina ny vavaka ry havana malala. Andeha atao mifanosina, andeha atao miaraka, miaradia amin'Andriamanitra isika. Ary azo antoka fa amin'ny fotoana anankiray iarantsika mangataka ny fanahiny mba hirotsaka amin'ny vaninandro ankehitriny
dia omeny zato isanjato ny fanahy ho azy sy ho anao. Mety misy ve faniriana ao am-ponao amin'ity androany ity mba ho isan'ny olon'Andriamanitra, ho isan'ny olona naiky ny fahefan'Andriamanitra, ho isan'ny olona izotra amin'ny lalan'ny fahamarinana, atanjaka eo amin'ny seha-piainana metimety kokoa amin'ny fanaran'Andriamanitra, ho tafatoetra miorina tanteraka amin'Andriamanitra, ary naizanaiza lalana ho diavina dia tsy ho very ny torimaso isika, tsy ho rava ny torimaso ny fifantohana amin'Andriamanitra, fa ho feno sy feno fiainana feno famelombelomana miaraka amin'Andriamanitra. Ilay fahasoavan'Andriamanitra, ny fitahiana avy amin'Andriamanitra ho tody eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Iaraka hivavaka ary isika. Ry Jehovah tomponay izay tsara indrindra ny an-danitro, misaotra anao izay satria tsy tapaka ny omenao ny fitiavana izay avy any aminao. Nomenao tompo-pitahiana izahay, ary nomenao hery mandrakariva mba hahalalanay, hanitsianay ny lalam-piainana, hitoeranay matotra eo anatrehanao, ary ho vavolombelon'ny fisianao ny fisianay ihany koa. Amboary izay tompo eo mendrika ianao, ka ny lahateny rehetra izay norenesinay ene dia hitondra fahasoavana ho an'ny fanahinay tsiraray avy. Momba ny tsiraray avy nandreza ny afatra izany, ary tiako ny mitondra ambavaka manokana ireo izay voageja amin'izao fotoana izao. Mety ny fonja ny mangeja azy, mety ny aretina ny mangeja azy, mety ny fahasairanana ny mangeja azy, mety olana izay tsy fantam-piaviana ny mangeja azy. Fa amin'ity androany ity, vahao zany olan'izany ray malala. Ianao lay efa nametraka ny fitahiana tamin'ny vahoakanao tamin'ny vaninandro ny fandimby rehetra, no tiana ihany koa hamahy izany olan'izany amin'ny fahafelony amin'ny fiainana ankehitriny. Omeo azy ireo tompo izany faharisiany izany, ho santatry ny fiainana tsy ho ela raha ho avy amboninahitra ianao. Meteza homba n'ity onjam-peo ity ihany koa ho fitaovana mavitrika eo ampanatontosana ny fanirianao amin'ny asa rehetra amin'ny famonjem-panahy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anatonanay sy anirianay izany vavaka izany. Amen.